Toizantsika amin'ny vaovao ny zazavakanto nanome lanja ny mpanakanto malagasy sady amerikanina mpiangaly jazz Andy Razafy sy ny masovo amerikanina eto Madagasikara androany tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny jazz izany manamarika ny firalahin'i Madagasikara sy États-Unis ny mpanakanto Andy Razafy hoy ny mpanolo-tsaina momba ny fifandraisana sy ny kolontsaina eo anivon'ny masovo amerikanina misaina Rahalamondray Iva Rasata. Certain the one I love, I'm very afraid it's just you I think, 'cause we're having fotoana ara-kolotsaina miavaka ny teny ambaranjana androany sy nanamarina ny andro iraisam-pirenena ho an'ny jazz izay tokony notanterahana tamin'ny volana aprily fa niembotra noho ny antony maro isan-karazany. Nomena lanja manokana ny mpanakanto amerikanina Andy Razafy kalazalahy amin'ny jazz izay manana firazanana malagasy. Anisan'ny hira noforony ity hira manaraka nololoviny quintet Nzaka Rakotondrainy ity. Manamarika ny firalahina ara-kolotsaina États-Unis sy Madagasikara ny fisian'ny Andy Razafy teo amin'ny tantaran'ny firenena rotonta hoy ny mpanolo-tsaina momba ny fifandraisana sy ny kolotsain'ny masovo amerikanina. Fahalamandray nareo zany tonga amin'ity fankalazana ny andron'ny jazz atao karakara ny masovo amerikanina ity raha ny tokony izy tokony tany amin'ny volana aprily tany izy ity no natao fa tsy maintsy naimitra kely ny antony tsy niankina tamintsika dia mahafalaneny afaka manototosa azy amin'izao fotoana izao. Ny loha hevitra moa zany novidina ho an'ity andiany androany ity dia ny fankalazana ny Andy Razafy ilay mpiangaly jazz sady malagasy no amerikanina izay fantatry ny maro. Izy nataontsika hoe manana afaka mitondra ny sarin'ilay fifandraisam-pirahalahiana sy fifamatorana ara-kolotsaina eo amin'ny firenena rotonta dia Madagasikara sy États-Unis zany dia ny fiainana sy ny sanganasa zany no ankalazaintsika eto androany any amin'ity toerana mahafinaritra ity ka dia mamerina ny fiarabanareo tonga manatrika an'izany. Fa voalohany tato anatin'ny fitotoana ihany koa no nandraisan'ny Madagasikara anjara ao anatin'ny tetikasa One Beat, tetikasa fifanankalozana ara-kolotsaina iraisampirenena andraisan'ny firenena maro anjara. Anisan'ireo voafantina isolo-tenan'i Madagasikara hitsanta mpitsoka sy mpitendry mozika toy ny saxophone, ny valihy sy ny maro hafa. Nisy ny dossier de candidature, nisy liaina lefa ny ambassade des États-Unis dia voavidy Madagasikara dia postula anatany dia nisy questionnaire amendry zareo hoe zao no inona ny mantany momba anao izy zany ny mozika ataonao sy ny taxany. Fahitako azy angambany fanindraindrana mozika malagasy satria tendry instrument maromaro vitsivitsy any fa nisafidy hoe valihy no entiko satria io zany sady instrument eto Madagasikara misy anazy no découverte be ho an'ny zareo zany dia idina angamba ny hitako hoe tombony. Solotena masovo sy olo manan-kaja maro no tonga nanatrika ny jazz brunch no karakarainy masovo amerikanina androany.